Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra toy izao indray ny vaovao tselatra mahakasika ny fivoaran'ilay rivodoza Fredy amin'izao folora sasany izao izy dia any amin'ny manodidina ny 700 kilometatra atsinanana somary avaratra tsinanany mananjary no misy ny fohibeny somary niena kely ny heriny raha noarina ny omaly manodidina eo amin'ny 510 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary eo amin'ny 20 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra miaraka aminy voasokajy ao anatin'ilay antsoina hoe cyclone tropical zany ity rivodoza ity mizotra miakandrefana somary atsimo andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora raha izay fizotrany sy fikisahany izay dia tombanana hiditra antanety any amin'ny manodidina ny distrika mananjary ity rivodoza ity ho amin'ny anioalina manodidina ny amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 10 alina any no andrasana izay fidirany antanety izay tsara manamarika fa ny ivony no amin'izay fotoan'izay no hiditra tanety fa kosa ny orambe mikijy sy ny tafiotra miaraka aminy dia efa manakorotana any amin'ireo faritra afovoany atsinana Madagasikara iny mialohan'izay arak'izany dia miova toy izao ny filazana amin'iny faritra iny filazana miloko mena na filazana loza miatra ho an'ny distrika ny Vatomandry, Manoro, Tanamboamanapotsy, Marolambo, mihitatra hatrany Vatovavy ary Fitovinany filazana loza manambana na filazana miloko mavo ho an'ny Toamasina voalohany sy faharoa Brickaville, Anosy-Beanala, Vakinakaratra, Moromania, Matsiatrambony, Iorombe, Atsimo Atsinanana mihitatra hatrany amin'ny distrika ny Mahabo, Manja, Morondava ary any Sakara, Beroro, Kazoabo, Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa voatazona ao anatin'ny filazana miloko maitso na filazana fanairana kosa ho an'ny distrika Moramanga sy Belontsiribina ary Miandrovazo torak'izay ihany koa moa ho an'ny Analamanga sy Itasy tsara ihany koa ny manamarika fa mafy ny fitsokony rivotra eo ampidirany antanety manodidina eo amin'ny 510 kilometatra isan'ora zay arahana tafiotra 20 sy 200 kilometatra isan'ora ijojo ihany koa ny rotsakorana ary mety isy fiakaran'ny ranomasina mety ohatran'ny 7 metatra ho an'ny mpiandrika amin'ny morotsiraka atsinanany nosy zany dia efa misy mananteny izay avy aty amin'ny eto Madagasikara fa efa tsy misy any an-dranomasina intsony amin'ny morotsiraka atsinanany iny miomana ihany koa ny any morotsiraka andrefan'ny Madagasikara satria any no ivoahan'ity rivodoza ity ka manomboka eo Morondava hatrany a Cap Sainte-Marie dia tany mba tsy hivoaka iandrika aloha mandra-pilamina ny toetry ny andro ho an'ny rehetra dia arao foana ny vaovao ofisialy avoaka meteo Madagasikara ary arao ny fivoaran'ity rivodoza ity ny toromarika moa dia arao atsakany sandavany foana izay torohevitra omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety iseo mifarany nefa lehibe indrindra mahakasika ny fizotrany'ity rivodoza Fredy ity hiditra eo amin'ny distrika mananjary izy ho amin'ny anioalina manodidina amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 alina no andrasana izay fidirany antanety izay mizotra miakandrefana izy manao ny diany hipaka hatrany amin'iny fahatry Matsiatrambony iny ary hivoaka ny ranomasina any amin'ny manodidina ny Morombe any zany hoe eo anelanelan'ny Morondava sy Toliara voalohany sy faharoa moa no tombanana ivoahany an-dranomasina izay mahatratra hatrany amin'ny 700 kilometatra ny diametra na ny savaivon'ity rivodoza ity arak'izany ho an'ny faritra manodidina ho andalovan'ny ity rivodoza ity dia mety ahazo rotsakorana sy andrivotra ny andro amin'ny ankapobeny samy maily daholo ary samy mitandrina eo ampiatrehana an'izao rivodoza izao mametraka ny veloma vetivety indray ary rehefa avy eo miresaka eto indray.